Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady faharoa amby folo ny volana febroary ka hatramin'ny alatsinainy fahatelo amby folo ny volana febroary amin'ny enin'ora maraina. Raha ny sary azo amin'ny zana-bolana mitoetra ny oram-baratra aloha amin'iny morontsiraky ny faritra menabe sy melaka iny somary matanjatanjaka zay tamin'ity anio ty fa atombanana mialefitsy kelikely kosa nefa zay ho an'ny rapiso anoany zany na izana zany mbola mipetraka hatrany zay oram-baratra zay ka mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina indrindra manakaiky an'ireo faritra mety ahitana an'izay. Raha ny toetrandrontsika roa any an-dranomasina ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny Cap d'Ambre hatrany Cap Est andraona amin'ny tsitokotoko mety arahina orana malefaka indraindray ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora mety hatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray ny avin'onja dia ray faingo 3 metatra manoloan'izany dia anonja be ny ranomasina. Cap Est hatrany Manoro isy tandrivindraona mahalana ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ho avy atsimo atsinanana ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora anonja be ny ranomasina ary ny avin'onja dia manodidina ny ray faingo 4 metatra. Manoro hatrany Taolanaro andraona amin'ny tsitokotoko ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora mety hatratra 20 kilometatra isan'ora ny atsimon'ny Vangaindrano anonja be ny ranomasina ary ny avin'onja manodidina ny ray faingo 3 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie andraona vitsy ny andro ary ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray amin'ny Takarivo anonja be ny ranomasina ary ny avin'onja dia anodidina ny ray faingo 4 metatra. Ny morontsiraka andrefany Madagasikara kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent izy tandrivindraona malefaka any amin'ny tapany avaratra ary andraona vitsy ny anekafa ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ho avy avaratra any amin'ny afaran'ny fepitoana ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatrany. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny avin'onja dia latsaky ny ray faingo 3 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André anoram-baratra ny maraina ho avy avaratra andrefana na andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avin'onja ho latsaky ny ray metatra fa mety anonja be kosa nefa zany any anaty oram-baratra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana tandrivindraona mety aray kotroka indraindray ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avin'onja dia ho latsaky ny aotra faingo 10 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre anorana tandrivindraona mety aray kotroka indrindrindrindra ny maraina na amin'ny alina moa zany mety hitrangan'izay ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ho tony ny ranomasina na adiny mpanonja ary ny avin'onja dia ho latsaky ny aotra faingo 10 metatra.